Mbola faly miarabantsika tanora tsiraray avy indray ny tenako mety andro fahenina fotoana izay ifanomezantsika amin'Andriamanitra iarahantsika mivavaka andiniantsika lohahevitra vaovao indray androany. Efa mialohan'ny arabantsika izay dia miaraka amintsika isika. Andriamanitra andriananarina tompo be fiantrana, tompo be fitia, ary feno famboranko ho anay tanora tsirairay avy. Ity androany ity dia mangataka anao izay amin'ny foronay, mila tsy famendrenay. Ary raha ihany ny tenao izay dia sokafy indray ny sainay, andray izany hafatra izany any aminao ary mba hisy fiandraikany eo amin'ny fiainanay tsirairay avy izany. Tonona ny vavaka mianaran'i Jesosy. Amen. Andro fahenina androany amin'ny ity herinandro iarahantsika mivavaka ity. Misy lohahevitra lehibe iray izay hodiniantsika androany mitondra ny lohateny hoe miatrika ny fahaverezam-panantenana ao amin'ny Tanàn-dehibe misy anao. Miatrika ny fahaverezam-pahasoavana ao amin'ny Tanàn-dehibe misy anao. Anisan'ny zavatra sarotra ny mipetraka ao Tanàn-dehibe. Ho antsika rehetra izay mipetraka ao Tanàn-dehibe dia mahatsapa fa rotoroto ny fiainana. Ary ity tovolahy anankiray izay mitantaraiko aminareo ity dia nanana izany fanandramana ny firotorotoana tao anatin'ny Tanàn-dehibe izany. Rehefa saretsaina anie tovolahy ity John no anarany. Nandalo fiaikana maro izy rehefa niaina tao anatin'ny Tanàn-dehibe amin'ny ville hozy izy ny fitenenantsika azy. Teraka izy tao Tanàn-dehibe ary rehefa nanomboka nialehibe izy dia tao Tanàn-dehibe ihany koa no misy azy. Rehefa tonga ny fotoana izay nahalehibe azy zany niala tamin'ny fahazazana dia nanomboka tsapany fa ity tanàna izay iainany ity dia tanàna lehibe feno firotorotoana, feno tabataba. Natsapa amin'izay zany John eto fa manomboka miamitombo ireo tsindry izay miatra aminy. Tsy maintsy mirotoroto andeha hianatra, tsy maintsy mihazakazaka andeha hiantsena. Rehefa tonga ny fotoana izay nidirany tany amin'ny université dia eo koa dia manomboka miatrika tsindry vaovao indray satria miamafy ny fifananana eo anivon'ny akademia izay nianarana, anivon'ny université, ary dia mafy tokoa ny fifananana izay natao satria tsy fianarana tany ambanimbany intsony ity fa araka ny fomba fitenenana izay hoe c'est le meilleur qui gagne. Izay mahay ihany no tafajanona. Ary maro ankoatran'izany ny fiatrehana ny fiainana. Ny fianarana eo andaniny manindry dia manindry mafy. Ny fiainana ihany koa izay ho tantarina satria fa tsy misy ray aman-dreny intsony mahandro sakafo, tsy misy ray aman-dreny intsony manasa ny lovia, manasa ny lamba. Tsy maintsy izy ireny miatrika izany. Ary rehefa tonga ny fotoana ihany koa izay nialany tao amin'ny université na vita ny fianarana, hiatrika ny fiainana, hitady ny asa, dia tsindry hafa indray no miatra amin'izao. Ary izany tsindry rehetrarehetra izany dia miatra amintsika izay mipetraka aty an-Tanàn-dehibe. Trangan-javatra maro samihafa izany. Rehefa miala ao amin'ny université dia manomboka miatrika ny fiainana. Eo ny tsy fandriam-pahalemana ary hitantsika amin'izao fotoana izao izany tsy fandriam-pahalemana izany. Ny herisetra maro isan-karazany nataony John isaky ny mody dia manaraka sisina arabe any amin'ny maizimaizina no mandeha satria matahotra ny andeha amin'ny mazava, sao dia hisy andrava, sao dia hisy anentaka. Ny zavatra ohatran'izany dia miatra amintsika tanora izay mipetraka eto Tanàn-dehibe. Misy fiantraikany amin'ny olona eran-tany amin'izao fotoana izao izany tsindry izany.
dia vokatra zavatra dia tsy ampy ny fanantenana, very hevitra, very fanantenana, ary izay fahaverezam-panantenana izay no atrehan'ny tanora tsirairay avy eo anivon'ny Tanàn-dehibe. Mety miatrika izany koa ianao amin'izao fotoana izao. Fahaverezan-kevitra noho ny fiainana eto an-drenivohitra, noho ny tsindry izay mahazo eto an-Tanàn-dehibe. Anisany ohatra ao anatin'ny tsindry izay miatra amintsika ilay tsy fitoviana ara-toe-karena, iray amin'ny antony lehibe izay mahatonga ny fahasamihafana misy eto anaty Tanàn-dehibe izay tsy fitoviana ara-toe-karena izay. Misy ny manana ary misy ny tsy manana. Misy ny matanjaka ara-bola ary misy ny tena tsy manana ara-bola. Misy ihany koa ny manana anton'asa ary misy ny olona tena mitady asa isan'andro isan'andro tsy mahita. Dia mahagaga nefa fa manintona ny olona avy any ambanivohitra makaty an-drenivohitra, makaty an-Tanàn-dehibe andeha hitady asa. Saingy rehefa tonga eto an-Tanàn-dehibe, eto an-drenivohitra, dia tsy ampy ny asa. Dia manomboka mitambesatra ny fahaverezan-kevitra. Ahoana no hivelomana? Aiza no ahitana hanikoanina rehefa tsisy ny asa? Tsisy ny asa, tsy miditra ny vola, dia tsy afaka mandoa ny fondro-trano. Ary rehefa tsy afaka mandoa ny fondro-trano ianao, dia voatery hipetraka aiza? Any amin'ny toerana hafa any dia maro ireo izay mipetraka eny an-dalambe. Any izy no mipetraka, any izy no manao ny fiainany iray manontolo satria tsy manana vola handoavana trano ialofana. Anisany tsindry maro samihafa miatra amintsika tanora eto an-Tanàn-dehibe izany zavatra rehetra, ary dia miteraka fahaverezan-kevitra daholo izany rehetra izany, ary mahatsiaro ny tsirairay avy fa mitondra zioka mavesatra. Isaky ny mihaino ny filazam-baovao isika dia maheno fa misy ny tsy fandriam-pahalemana, misy ny herisetra atao amin'ny tsy fitoviana. Misy ihany koa izao izay hitantsika nandritrany tamin'ity herinandro ity, izay tany sain'ny filazam-baovao maro samihafa, izany atao hoe fametavetana izany, herisetra avy amin'ny alalan'ny fametavetana, dia mahatsiaro ho voafandrika eo anivon'ny Tanàn-dehibe ilay tanora amin'izay fotoana izay. Nanantena hahita fiainana tsara aty an-Tanàn-dehibe, kanjo rehefa tonga eto an-Tanàn-dehibe dia hiaran'ireo tsindry maro samihafa. Tonga ny areti-tsaina, tonga ny fahaverezan-kevitra, ary matahotra ny hoavy. Inona no mety hiavarana? Mety ho resiny tsy fampina ireny olona ireny, dia very ny fanantenana. Izany ry havana, izany ry tanora no miatra amintsika izay mipetraka aty amin'ny Tanàn-dehibe. Saingy izao hokotsaroantsika fa ny ampisiantsika tanora eto an-Tanàn-dehibe dia hihoatra hitsambikina ireny sakana mahatonga fahaverezan-kevitra rehetra ireny. Andeha isika hijery vahaolana ao amin'ny soratra masina. Andeha hijerentsika ny ao amin'ny Romanina toko fahadimy ambin'ny folo, andininy fahatelo ambin'ny folo. Romanina toko fahadimy ambin'ny folo, andininy fahatelo ambin'ny folo. Mivavitozy eo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitry ny fanantenanany hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana no herin'ny fanahy masina. Io herin'ny fanahy masina io dia tsy azontsika tsontsiny avy, fa io no mitoetra ao anatin'ny olona anankiray ka mampitombo ny fananany an'izany atao hoe fanantenana hiatrika ny fiainana izany. Io fanahy masina io no mampitombo ny finoana ka hahatonga antsika
tsy ho very fanantenana, ho resy ao anatin'ny fahaverezam-kevitra. Andeha hijery andininy hafa indray isika, jerentsika ny ao amin'ny Hébreu 1:12. Io ny famotinana izay famaritana izay ataon'ny baiboly mikasika ny finoana. Hébreu 1:12. Ary ny finoana dia fahatokina ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Zany ny olona anankiray rehefa mino dia izao ny zavatra ataony. Mieritreritra izy fa ho tratrany ny tanjony, ka na dia mbola tsy ho ampelantanany ary izany tanjona ho tratra izany, dia efa irairainy, efa iainany sahady isanandro. Ary na dia mbola tsy hitany masony azy, dia efa azony atao sahady ny migoka fahasambarana ao anatin'izany tanjona izay ho tratrahany izany. Teo mpitantana orinasa izy, mbola tsy manana orinasa ny tanora anankiray, dia efa azony atao sahady ny mandamina ny trano mba hirindra sy ilama. Amin'izay rehefa tonga eo ampelantanany ny orinasa, dia ainy mandrindra izany. Efa miaina sahady izy hoe efa mitantana ny orinasa koa, mampiasa olona maro aho. Izany ny atao hoe fahatokina amin'ny zavatra antenaina. Ary maro amintsika tanora no tsy mahay mianka ao anatin'ny finoana, ary mahatonga antsika lasa very hevitra, very fanantenana eo anivon'ny tanàn-dehibe. Ny olona anankiray izay miaina ao anatin'ny finoana dia tsy mba mety ketraka izany, satria mbola manantena zavatra anankiray izay ho avy eo amin'ny fiainany izy. Tadidioany efa ry tanora malala, ry namana sakay izay isana, fa ny voalaza ao amin'ny Jeremia 19:1-2, dia baptizo ao anaran'i Jesosy: fa izaho mahalala ny hevitra heverako anareo ho Jehova, dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana amin'ny farany. Hitantsika amin'izany fa eo amin'Andriamanitra irery ihany no ahazahoantsika izany fanantenana sy fiadanana izany. Noho izany dia aza misaraka amin'Andriamanitra isika rehetra. Na eto anivon'ny Tanàn-dehibe aza isika no miaina, dia aoka tsy ho very hevitra amin'ireo tsindro maro samihafa izay miatra amintsika, fa eo Andriamanitra mihevitra atsika tsirairay avy. Ary tadidio fa rehefa Andriamanitra no mihevitra atsika, dia hoy izy hoe tsy loza no heverako anareo, fa fiadanana. Apetrao ho ivo ny fiainantsika Andriamanitra, dia izy no mitondra fiadanana ho antsika tsirairay. Isaorana anie Andriamanitra Rain'i Jesosy Kristy tompontsika izay miteraka atsika indray araka ny habeny famondram-pony izay voalaza ao amin'ny Petera 1:2-7 izany teny izany. Hanampy atsika hahatakatra bebe kokoa ny fijerena fanantenana ary fananana foto-pisainana miabo ny fananana ny Kristy eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ity misy fampiarana izay ezahantsika atao eo amin'ny fiainantsika. Voalohany indrindra, eto anivon'ny Tanàn-dehibe ianao no miaina. Voalohany, aza atao misaraka aminao ny fitiavana, ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Ataovy sakaizanao ny famakiana ny soratra masina, satria ao anatin'ny soratra masina no ahitantsika ireo fanantenana maro isan-karazany, mamelombelona antsika ary mankahery antsika ahafahantsika miazona ny objectif antsika anankiray. Io zany rehefa sakaizan'ny baiboly ny tanora anankiray, dia tsy ahita tanora ho kibo zany ianao, tanora sakaizan'ny baiboly. Rehefa ny tanora no tia mamaky baiboly, dia tanora manana fomba fijery miabo hatrany. Ray zay. Faharoa, fampiarana anankiray izay ataotsika izao hoe omeo voninahitra Andriamanitra. Indraindray Andriamanitra
raha ohatra ka tadokivy ianao ny haben'ny olana izay misy eo aminao, dia lazao amin'izao le olana hoe manana Andriamanitra lehibe lavitra noho anao ny olana, dia milefa ny olana. Raha ohatra ka manomboka misy tsindry tady anindry atsika izany, ny tsy fahampiana ohatra eto amin'ny Tanàn-dehibe, ny tsy fahitana asa eto Tanàn-dehibe, dia lazao amin'izao ilay olana hoe manana Andriamanitra izay manome fiadanana ihany fa tsy loza, ary mihevitra zava-tsy ho ahy. Dia ho hitantsika ry tanora fa ho azontsika izany zavatra izany. Zay zany ny faharoa, aoka isika hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay iainantsika. Fampiarana fahatelo dia izao hoe aoka isika mba ampitomby ihany koa ny fanantenana eo amin'ireo namantsika. Idirantsika ara ny fampiarana fahatelo. Ity fampiarana fahatelo ity no faratampony amin'ny fanantenana, izay ahatonga antsika tanora tsirairay avy tsy ho very hevitra. Tsinona izany? Fa ny fiavian'i Jesosy Kristy fandroany. Nisy tovolahy anankiray atao hoe Titosy. Ao amin'ny bokin'ny Titosy toko faharoa, andininy fahatelo ambin'ny folo, mibaby toy izao aminaran'i Jesosy: miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy. Teneniko antsika fa raha mbola eto ambony tany isika dia tsy ho afaka amintsika mihitsy izany atao hoe tsindry miatra amintsika tanora izany, indrindra isika miaina eto Tanàn-dehibe eto an-drenivohitra. Fa ny fiafaran'ny tsindry io dia tsisy afa-tsy ny fiavian'i Jesosy Kristy fandroany. Zarao amin'ny namantsika fa ho avy Jesosy. Tsy hoe ilay intsony dia ho avy Jesosy, dia ho tapitra hatreo izao fahaverezan-kevitra izay miatra amintsika tsirairay avy izao, izao fahaverezana fanantenana izao, izao tsindry maro samihafa mivesatra amintsika izao ka mahatonga fahaverezan-kevitra amintsika izao ho tapitra izany rehefa ho avy fandroany Jesosy Kristy. Raha hofitintsika izay zavatra voalaza rehetra teo izay, dia ny hoe loharanom-panantenana ho an'ny tanora tsirairay avy. Voalohany indrindra dia ny fiazonana ny Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy, ny fifankazarana aminy isan'andro amin'ny alalany fandraisana ny soratra masina, ny famakiana izany ary ny fiainana an'izany isan'andro. Ny faharoa dia izao hoe tsy hijanona amin'izao tsy fisiam-panantenana izay misy eto amin'ity Tanàn-dehibe, ary mahatonga ny tsindry maro samihafa eo amin'ny tanora ity. Fa mbola ho avy ilay fanantenana lehibe, dia tsy iza fa ny fiavian'i Jesosy Kristy fandroany izany. Tadidinao ve ny tantaran'ny Jaona izay niaina tao amin'ny Tanàn-dehibe, nitombo tao Tanàn-dehibe, ary niaran'ireo tsindry maro samihafa tao Tanàn-dehibe. Mila ho very hevitra ahoana ny atao mba ho tafavoaka amin'ny fiainana eo amin'ny Tanàn-dehibe. Sain'izao rehefa naheno ny fampianarana toy izao henontsika izao izy, dia tapa-kevitra ny anova fomba fisainana, ka nanjary nanaraka fomba fibeazana sy fivelarana hafa teny fifankazarana tamin'ny tsy toa, ary ny fizarana izany ihany koa amin'ny hafa. Taperitsika eo ny androany, fa mbola ho avy ao aorianao ny hotoyan'izao zavatra ataontsika izao raha ampitso, ka hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra, Andriamanary, Rainay be fianja, misaotra anao izay fa navita indray ity fiarahana mivavaka androany ity. Amin'ity androany ity no anoloranay eo ampelantananao ny tanora tsirairay avy izay misedra olana eo anivon'ny Tanàn-dehibe, hiaran-tsindry maro samihafa eo an-Tanàn-dehibe, na ny ampianarana izany, ao tokantrano izany, eny amin'ny fiarahamonina izany. Meteza Tompo anampy azy ireny, amelombelona azy ireny amin'ny alalan'ny fanahinao masina, ka tonga azy ireny indray anana ilay fanantenana vaovao.
dia mino izay fenao tsy andao na foy ny tanora tsirairay avy. Tononona ny vavaka amin'anaran'i Jesosy. Amen. Metraka ny veloma mandra-pitafa dia hotoizan'ireo namana raha mpitsondray ny toyiny. Isaorantsika amin'ny fomba manokana ny ao amin'ny lafiny teknika dia ny namana mitombo alina.